Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vaty dia mbola ankafalenina indray no andorana vaovao makasika ny mitoetry ny andro ary amin'izao takariva izao. Ao anatin'izay vaovao izay ny misongadina aloha hatreto dia rehefa nivoaka any an-dranomasina i Tsendezoa dia nitombo hery izy araka ny hitantsika amin'ny sariny zanabolana ato amin'ny lakandranony Mozambika ato makasika an'izay ary dia raha hoan'ny foibeny aloha zao tamin'ny efatra tolakandro teo dia tany amin'ny 20 kilometatra andrefana somary avaratra andefan'ny Morondava no nisy azy. Raha ny rivotra miaraka aminy dia 520 kilometatra isan'ora, ny tafiditra kosa mahatratra amin'ny 10 kilometatra isan'ora. Mety hisy ihany koa zany ny tafiditra 50 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ho an'ireo morotsiraka afovoany andrefana sy atsimo andrefana ireo. Eo amin'ny fikisahany kosa aloha raha an'io tia dia tsy dia mikisaka firy ity rivodoza ity satria dia manodidina ny 4 kilometatra isan'ora eo izay fikisahany izay. Araka nitany tsika amin'ny sary ihany koa dia raha nitombatomana ho an'ny 5 andro manaraka aloha zany dia mizotra mianatsimo hatrany ity rivodoza ity ary hidina any amin'ny atsimon'ny lakandranony Mozambika any, zany somary manaramona kely any izy na izany azy. Noho izany dia mitoetra ihany koa hatrany koa ny filazana fanairana na hoe loko maitso ho an'ny faritra vitsivitsy atỳ amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy dia Belon'ny Tsirobiana, Morondava, Manja, Morombea ary ny Toliara voalohany sy faharoa izany. Ao anatin' izay ihany koa dia misy ny filazana makasika ny abetsahan'ny rotsakorana mifanaraka amin'ny hoentin'ny tia rivodoza ty hatrany dia tafiditra ao anatin'izay zany aty amin'ny avaratra andefana ao ny faritra Melaky, Boeny, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Analalava, Antsohy, Miandrivazo ary Mahabo. Makasika mitoetrandrontsika kosa amin'ny akapobeany aloha zany vokatry ny hoe aty amintsika lakandrano Mozambika misy an'ny Tsendezoa dia ho avy aty avaratra andefana avokoa zany aloha ny rivotra amin'ny akapobeany ho an'ny 3 andro manaraka, zany hoe iverina ao anatin'ny izay somary atao hoe volonandro fahavaratra isika ao anatin'izay 3 andro izay. Ny maraina zany amin'ny akapobeany dia somary miverina manaina kely indrindra moa fa ho an'ny alakamisy ny zoma. Ny tolakandro kosa dia misy ny orana tandrifin-drahona izay mety harankotroka ho an'ny aty amin'ny afovoantany eny fakatra aty amin'ny atsimon'ny nosy arany sy aty amin'ny avaratry nosy rehetrarehetra. Iny hodirentsika amin'ny atsipiriany moa izay toetry ny andro izay. Ho an'ny rapitso maraina dia mbola mitoetra hatrany aloha ny orana aty amin'ny morotsiraka avaratra andefan'ny nosy, zany hoe ny morotsiraky ny Sofia sy Boeny, ny faritra Melaky iny indrindra moa fa aty amin'ny morotsiraka andefana afovoany andrefan'ny nosy, ny aty amin'ny manodidina ny Menabe aty sy aty amin'ny farany avaratry ny faritra atsimo andrefana aty. Mandrahondrahona hatrany aty amin'ny faritra afovoantany mety hisy orana kely ihany vao maraina. Morotsiraka Atsinanana kosa dia manorana ny Vadibavy, Fitovinany sy Atsimo Atsinanana, mbola ho maina aloha aty amin'ny atsimo aty sy aty amin'ny avaratra Atsinanana nosy aty. Ny tolakandro kosa indray ho an'ny toetry ny andro dia mitoetra ny tandrifin-drahona aty amin'ny afovoantany. Ny morotsiraka Atsinanana kosa dia mbola manorana hatrany ary mety betsaka ny rotsakorana ho an'ny Vadibavy sy Fitovinany sy ny Atsimo Atsinanana aty. Manorana ihany koa ny morotsiraka andrefan'ny nosy manodidina ny morotsiraky Melaky, Menabe sy atsimo andrefana aty. Misy ny oram-baratra aty avaratra andrefan'ny nosy aty dia ny aty amin'ny faritra Boeny sy Betsiboka ary ny faritra Sofia zany no ahitana an'izay oram-baratra izay maina aty avaratra Atsinanana sy aty amin'ny morotsiraka afovoany Atsinanany nosy aty. Ny vinavina ho an'ny maripana kosa ho an'ny rapitso dia manodidina ny 420 ka hatramin'ny 520 ny ambony indrindra izay efa somary nahitana fiakarany kely izay maripana izay ho an'ny afovoantany. Morotsiraka Atsinanana kosa dia 720 ka hatramin'ny 30 degré Celsius raha toa ka ny morotsiraka andrefan'ny nosy latsaka 920 ka hatramin'ny 20 aty amin'ny tapany avaratra, mbola 430 aloha aty amin'ny faritra atsimo andrefana aty dia mbola izay no ambony indrindra raha ho an'ny rapitso manokana. Fiainatrano toetry ny andro ho an'ny alakamisy kosa indray raha ny tontolon'ny andro indrindra moa fa ny tolakandro aloha dia ny oram-baratra no mitoetra aty amin'ny ilana antsan'ny afovoantany misy ny avaratra andrefan'ny nosy manontolo iny ary aty amin'ny manodididina ny faritra Atsinanana sy ny aty amin'ny loatra mangoro izany misy hatrany orana malefaka aty amin'ny Vadibavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana sy ny morotsiraka andrefan'ny nosy rehetrarehetra iny mbola mandrahondrahona arahana orana miatoato aty atsimony nosy aty. Maina kosa ny avaratra Atsinanana sy ny morotsiraky ny faritra Alalanjirofo.
Makasika ho an'ny vinavina ho an'ny maripana raha ho an'ny alakamisy dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 ny ambony indrindra, aty amin'ny afovoantany 5 ka hatramin'ny telopolo ny motsiraka atsinanana, 9 ka hatramin'ny 4 ny motsiraka andrefan'ny nosy. Raha mafana indrindra dia mbola voatazona atsy mandrefana 4 degré celsius. Amarana toetry ny andro kosa indray ary ho an'ny zoma dia mitoetra-trano oram-balatra aty amin'ny afovoantany sy aty atsimon'ny nosy. Toraka izany ihany koa manzo an'izany ny faritra atsinanana izay vadivavy sy fitovinany iny ary aty amin'ny atany faritra melaky boeny ny faritra betsiboka sy bongolava iny maina amin'ny ankapobeny aty amin'ny apatelony avaratry ny nosy ary ho maimaina koa aty amin'ny motsiraka afovoany andrefan'ny nosy zany somary mandraondraona aty amin'ny afovoany andrefana izany. Ny maripana voavenavena raha ho an'ny zoma dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 hatrany, ny afovoantany 30 hatramin'ny 30 ny motsiraka atsinanana ny nosy, 9 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefan'ny nosy ary dia mbola mafana hatrany aty amin'ny faritra atsimo andrefana 30 degré celsius. Makasika ny tany Falitondrivotra kosa indray dia nahitana fiakarana ny tany Falitondrivotra teto Antananarivo raha ho an'ny maly alatsinainy manokana. Saika ambonin'ny fetrany eo amesa avokoa aloha raha ny rehetrarehetra izay voaray fa raha ho an'ny toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka raha ny mandrafitra an'izay toetry ny andro izay no jerena dia mbola mijanona antonony hatrany raha ny tany Falitondrivotra eto Antananarivo renivohitra. Dia makasitraka anao indray nanaraka an'izany hatramin'ny farany manasoana hatrany anaraka ny fandarana mety toetry ny andro ary indrindrandrindra hitsidika ny page Facebook fohy be famantarana ny toetry ny andro. Ao ihany koa ny tranokala Météo Madagasikara na hoe ny YouTube Météo Madagasikara, ny tranokala www.meteomadagasikara.mg ary ny application mobile Météo Madagasikara officiel. Dia amin'ny manaraka indray ary veloma toa.